Coucou, ela zay kobose tsy mipotra teto amin'ny caméra de miverina i kobose zany. Tonga sao daholo ny zanakasiary rehetra de misaotra nareo manaraka fandarantsika. Tsy resaka lava-betsika androany fa miverina ilay fanontaniana betsabetsaka nareo miresaka fanontaniana foana hoe lasa maina ilay fora inona tokony atao mba hampamando ilay izy a. De fananinana ilay izy no maina. Valiny a voalohany a de ny lehilahy no tsy mahay mampientana vehivavy. Elisany mila mianatra, mila lao vehivavy a, be dia be ny torohevitra rehefa nataoko tany a mahakasika ny mitady ny point G mianatra mba préliminaire lisany a de amin'izay mba mientana madama satria rehefa tsy mahay lisany a de tsy mety le izy. Ambonin'izay ihany koa madama tsy voatery hoe lely foana akory ny atao androm-piainana fa miainga amin'ny fiainana andavanandro no mampatonga anazy hoe ho taitra amin'ny lahy. Raha mampirafy lava lahy de aza mananteny lahy fa hoe ho avy eo izy lely. Raha manao teny marary anazy lahy de tsy ao anatiny le fientanana fa lolopony ao anatiny ao. Na mahita lambiridana lasa mahatsiravina anazy. Noho izany miainga avy amin'ny fikolokoloanareo roa, ny fitiavanareo roa no mampatonga an'ilay fientana madama de eo ilay rambory. Ina ihany koa no mampatonga an'ilay hoe lasa maina ilay fora raha ohatra ka vao mamiadana vehivavy de somary sarosarotra. Ny antony ihany koa raha ohatra ka hoe efa miakatra any amin'ny ménopause ny vehivavy de somary lasa maina ihany koa ny fora. Eo ihany koa ilay hoe mampinono. Rehefa mampinono ny vehivavy de lasa misy taovana koronka izy mandrirotra ny taovan'ny vehivavy. Ilay zazakely sy ny sakafo hohanin'ny madama de iny lasa anisany ihany koa mampatonga ilay fora maina satria mikorotana ny toe-batan'ny vehivavy. Tsy mitovy intsony ny toe-batan'ny vehivavy tamin'ny mbola tanora sy ny hoe efa niteraka, tsy mitovy. Na hoe jerena amin'ny endrika ivelany areo fa na izany na tsy izany ara ny vehivavy na manambady ara de eo foana ilay fientanana maha-olombelona ny olombelona. Ina ihany koa ny olana manaraka raha toa ka mihinana fanafody matetika ianao. Ohatra marary an-doha paracétamol, marary kibo paracétamol, marary tongotra hosorana paracétamol de dodriky ny môly ny vatana. Nisy vidéo nataoko tany aloha tany mahakasika hoe rehefa sy ditra ny zavatra rehetrarehetra rehefa atao mihoatra ny tokony ho izy de ditra. Eny fa na de mihinana fanafody ary. Enao mihinana fanafody nefa ianao tsy mihinan-kanina potika ny vavony. De tsara raha ohatra ka hoe mihinana fanafody matetika ianao mba afaka soloina zavatra hafa ilay izy fa tsy hoe mandany andro fanafody foana satria ny vatanao lasa potika amin'izay fotoana izay. Ary anisany koa lasa maina ilay lalan-jaza. De ina koa manaraka ilay ho anareo nilazaiko hoe rehefa tonga any amin'ny ménopause ny vehivavy de manomboka maina ilay izy. Tsy manino izany satria miova ny vatantsika olombelona tsisy maharatsy an'izany fa misy numéro io amin'ny farany ambony amin'ny page io efa napetrako teo. Numéro an'ny dokotera afaka mitsabo ny ianareo roa. Mitsabo anareo roa izy raha te hankafy fiarahana tokoa ianareo roa. Io numéro de afaka miantso anazy ianareo manao rendez-vous de mihaona aminazy mivantana. Marina fa rehefa makany dokotera ianao tsy maintsy mandao consultation de mifanaraka ianareo roviana fotoana de anontaninareo ilay izy. De tsara kokoa hoe mba hitany mivantana ianareo de mba mahita vokatra tsara. De aza menatra mbola averiko foana fa afadio menamenatra fa mba mahaiza sasa amin'izay. De misy kotrana tsara afaka ataon'ny vehivavy ihany koa rehefa mba hoe mampatsara kotrana natokana ho an'ny tranonjaza. Ho ataoko amin'ny commentaire eo ilay sary de mba ezahanareo atao ilay izy rehefa any an-trano ianareo. Afaka manao isan'andro isan'andro indrindra kalapiso de anisa mba eo ihany koa ilay fientanana amin'izay mba lasa betsaka ilay rampory rehefa milely ianareo roa. Mbola averiko ihany ilay numéro lazaiko anareo teo. Afaka manontany ny dokotera ihany koa ianareo hoe satria dokotera mivarotra ilay menaka amin'ny maha-efalehibe ny tena ihany koa de izy no manoro anareo ny fomba fampiasana ilay menaka. De izay ny torohevitra fa courage be daholo ho an'ny lehilahy ihany koa mba mahay izy lisany
manao izay mampientana vehivavy. Mbola asiko ilay karazana action dia amin'izay mba fantatry ny isan'ilay izy dia mba mianatra izay lisany rehefa ao aoriana fa izay aloha ny androany. Mankasitraka tompoko.